Amen. Misaotra an'Andriamanitra antsika ry havana, tafahoana indray amin'izao anio izao. Manao mivantana eto amin'ity fiaraha-mivavaka vondrom-bavaka mihaja Andriamanitra isitsika. Androany Alahady zany, Alahady 20 ny volana Maritra 2024. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ary misaotra ny tompontsika satria mbola velonaina sy salama tsara ka dia manonona aminao ihany koa ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy. Dia hivavaka tsika miatrantsika izao fotoana izao ka dia mangataka antsika rehetra any an-tokantrano koa zany hivavaka sy hanondrika ny lohantsika, ametraka amin'ny fotoana rehetra eo am-pelantanan'ny Tompo. Hivavaka tsika Tompoko. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, manantona anao indray izay ankehitriny midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao satria ianao no Andriamanitra, ianao no tomponay sy mpanjakanay, ianao no ivavahanay, ianao no iresahanay, ianao ilay Andriamanitra avo indrindra, Andriamanitra velona, Andriamanitra mahery, Andriamanitra misy, Andriamanitra malivavaka. Zany ilay Andriamanitra ivavahanay ka dia ianao no derahana, ianao no ankalazaina amin'izao atoandro ny Alahady izao. Isaoranay ianao ny zavatra rehetra, ny zavatra miseho tanteraka izao fotoana izao ahafahanay miresaka aminao ihany koa, mifampizara, mifampahery dia avy aminao. Isaotranao amin'ny fahasalamana, amin'ny tanjaka hery menao isan'andro, amin'ny fiarovana isan-karazany ka dia misaotra indrindra Tompo. Ianao tokoa ilay Alpha sy Omega, hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay, tsy miova ianao ka dia ianao no antsonay, ianao no ivavahanay, ianao no deraina Tompo. Raisy fa vokatry ny fonay sy vokatry ny saina sy ny herinay sy ny fananay manontolo zany. Ankehitriny izay dia mangataka sahady ny famindram-ponao, famindram-fo amin'ny tsy fantanterahana rehetra, amin'ny fisainana, amin'ny heritreritra tsy araka ny sitraponao, ary indrindra ny natao fona aminao izay amin'ny tsy fahalalana rehetra ihany koa. Ankehitriny dia mangataka ny fainao masina sy ny ranao soa hiasa aminay, ny ranao indrindra Jesosy hanadio sahady, hanadio anay tsirairay avy izay vonona anara-dia sy homendrika anao, ary koa ny fainao masina ny olo-tsaina mefahendrena, ary indrindra hiteny ampiteny amin'izao asa izao ianao no miteny fanahinao masina ka oka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao, ary oka tsisy vehina fa tsy ny feonao irery ihany esoritra izay avy aminao rehetra. Inona saka nataon'ny Satana sy ny devoly fa ny ranao soa andrakotra anay, fainao masina miasa Tompo, dia aminaranao Jesosy Kristy no manjavavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Mamerina ny fiarabana ho antsika amin'izao mivantana izao moa zany ny tena ezaka efa nazavaina kely ihany fa ny ezaka antony naovana mivantana dia ny mba hamora ny fifandraisantsika sy ny fanapaharehana izao tenin'Andriamanitra izao, satria ny Tompo no miteny, mampiteny ihany koa amin'ny fanazavana teo aloha moa zany rehefa tahaka izao dia misy teny na lohateny na tenin'Andriamanitra na mamangy amin'ny alalan'ny nofy, izy samy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, dia mampiteny hoe teneno ambarao fa tsara ampandroso ny olona araka ny teny ihany koa zany hoe ny tena tanjon'ny Tompo dia ny mba ho tafiditra any an-danitra tsika tsirairay avy, ahita ny voninahitra Jesosy Kristy eo amin'ny raholanitra. Ka dia zany no antony tenenana, ny fampizarana, ifampaherezana koa zany. Ny lohateny azo apetraka ety aloha zany lohateny amin'ny ankapobeny satria mety miova ihany izy io, fa ny lohateny izay ametrahantsika ny tenin'Andriamanitra androany dia hoe mivoa tao. Hitantsika eo zany hoe inona ny antony hoe tonga ny Tompo miteny hoe mivoa tao, inona ny ivoahana ary aiza ny mivoaka. Dia ny anankiray koa hoe androany tsika dia mila misafidy mihitsy zany, rehefa miteny hoe mivoa tao dia misafidy hoe hijanonao ve ianao sa hivoaka tokoa. Fantatsika tsara fa
amin'ny fiainana dia misy endrika roa na zava-misy anankiroa izay mifanohitra ireo ary tsy mifangaro mihitsy. Tsy mifangaro mihitsy zany ireo rehefa miseho zany a. Ohatra be da be moa zany ny ohatra azo raisina. Ohatra hoe ny marina sy ny diso. Rehefa marina ny anankiray dia tena hoe marina iny fa tsy rehefa hoe diso dia diso. Ny tena mazava hitantsika moa zany zavatra fantatra dia ny mazava sy ny maizina. Ny mazava dia hita hoe mazava, rehefa tonga koa ny aizina dia tena maizina tokoa. Tsy mifangaro ireo fa rehefa tonga ny mazava na kely fotsiny ary dia efa afaka ilay aizina teo. Zavatra roa mifanohitra ireo zany. Misy koa natao hoe tsara na ny ratsy. Ny olona zany amin'izao fotoana izao mety hoe manafangaro ny tsara sy ny ratsy amin'ny ilany azy, fa fantatry ny olombelona rehetra fa ny zavatra ratsy dia ratsy, ny tsara dia tsara. Azo oharina amin'izany, azo tenenina amin'izany zao ohatra hoe teneniko sady dia n'izao hoe ny ady, izany moa zany no misy ankehitriny ny ady, misy any Russie sy Ukraine. Le ady zany ny andaniny mety miteny hoe tsara io aminay fa mety misy zavatra tsy mety aminay, zavatra ataonareo. Fa ny ratsy dia fantatra mihitsy fa ny famonon'olona, n'inona fahatsarahan'ny hevitra ao na ahoana ka mamono olona ianao, mandatsaka rahan'olona dia ratsy zany. Amin'ny olombelona fotsiny mijery ary zany dia efa ratsy, ary indrindra fa eo anatrian'Andriamanitra. Zany misy zavatra maro ohatr'izany mifanohitra. Misy koa ohatra ny salama sy ny marary. Zavatra hita koa zany amin'ny efa hoe marary ianao dia efa tsy salama ianao zany dikany. Ary rehefa salama ianao, miteny ianao fa salama tsara dia tsy marary koa ianao zany zay. Zavatra tsy mifangaro ireo fa zavatra misaraka mihitsy ireo. Efa andresana teo moa zany hoe maizina sy mazava amin'izay famazinana sy fahazavana izay. Izay ny tena hoe azontsika hoe hifotorana amin'izao fampizarana, fampiarezana androany izao. Ny tenin'Andriamanitra ka antsika fampiarezana amin'izany dia efa tombokontsika ao amin'ny Apokalipsy, bokin'ny Apokalipsy manomboka amin'ny toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Maromaro ny tenin'Andriamanitra mety ho vakiana ka dia mampahery antsika haritra hatramin'ny farany fa tenin'Andriamanitra tena mahasoa antsika ny mifampivara, ary fantatsika hoe inona moa zany tena tiany tompo tenena hoe mivoa tao na miala tao. Ny Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina, vakiana amin'izao anaran'i Jesosy hoe vakiko ihany ny soramandry ery ambony hoe ny faharavan'i Babilôna. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina avy tany an-danitra, nanana fahefana lehibe, ary ny tany no hazavain'ny voninahiny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe rava, rava Babilôna lehibe, ka tonga fonenan'ny demonia sy fieren'ny fanahy maloto rehetra, ary akan'ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina. Fa tamin'ny divain'ny fahatezerana no ny fijangajangany no nahalavoan'ny firenena rehetra, ary ny mpanjakan'ny tany nijangajanga taminy, ary ny mpandranto amin'ny tany tonga mpanankarena no ny afatra tsy ny nitiavan'io ny zava-mahafinaritra ny tena. Ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe miala aminy anareo ry oloko, mba tsy iombonanareo ho taminy, ary mba tsy hisy ahazo anareo ny loza manjo azy. Zay zany ny tenin'Andriamanitra, sady manambara ohatrany hoe mivoa tao zay hoe miala tao amin'ny andininy fahefatizany. Ny teny izy hoe ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe miala aminy anareo ry oloko, mba tsy iombonanareo ho taminy, mba tsy hisy ahazo anareo ny loza manjo azy. Zay dia mazava mihitsy ny tenin'Andriamanitra eto zany amin'ny Apokalipsy hoe ty le Babilôna ty efa nisy fampianarana ihany moa zany hivoaka tsy ho ela ny amin'ny hoe resaka hoe Babilôna io, hoe iza marina le Babilôna tamin'ny nandravan'Andriamanitra azy tamin'ny Babela zany, tamin'ny nanorenan'ny olombelona ny Babela, dia nikasa tratran'Andriamanitra izy dia niravan'Andriamanitra ilay tanàna zany. Fa mbola nisy izy io nitoy ihany taty aoriana, fa fantatsika zany fa ilay tanànan'ny
ny Babely io ny any Babilôna io dia tanàna izay niravan'Andriamanitra satria nikatsa atakatra ny sain'Andriamanitra zany hanohitra an'Andriamanitra ihany koa. Dia niravan'Andriamanitra, Andriamanitra mihitsy nidina niaraka tamin'ireo anjelina nanakorokany fiteny zany satria niteny tamin'ny fiteny iray ihany ilay olona teo taloha tao aorianan'ny Noa io. Niteny taranaka Noa reo dia teny fiteny iray ihany fa noho ny firaisan-tsaina rehefa tafaray saina ny olona ary rehefa miverina fa mitovy saina dia mitady hevitra ary indrindra mitady hevitra hanohitra an'Andriamanitra hoe inona ny ataontsika fa tsika koa afaka misaina, afaka mieritreritra, mena fahalalana koa. Nefa fahalalana dia avy amin'Andriamanitra ihany fa ny olona dia rehefa mena an'izay fahalalana izay rehefa mifandinidinika teo sy ny resaka dia mahita hevitra ny olona. Ka izany ilay famerenana kely zany famaritana kely inona ilay Babilôna. Io Babilôna io dia tanàna lasa lehibe izy io ary rehefa naparitaka Andriamanitra ilay olona tao Babilôna teo dia nanomboka teo izy. Zava-kitsika zany tany amin'ny Genesis ihany ao amin'ny toko 1:10 eo. Dia ny andininy toko 12 dia nanomboka nifidy an'i Abrahama Andriamanitra. Nifidy an'i Abrahama na tonga ny taranaka rehetra ny amin'ny Israely izay mifanohitra amin'ny Babilôna io. Ary ny fampianarana sy ny soratra voasoratra amin'ny Baiboly rehefa nanohitra an'Andriamanitra koa ny zanak'Israely nanomboka ny eritreritra hoe nandeha tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra araka ny lalàna izay nomeny dia tany amin'io Babilôna io no nalefany voalohany ho sesitany, natao sesitany tany ny zanak'Israely ary nitonga izany ny faritra manodidina ny Babilôna io nahatrany Ezipta dia mbola hatrany koa ny zanak'Israely ny fantatsika tsara fa nyzanahany efa ho 400 taona mahery. Izay zany no anton'ilay Babilôna. Fa amin'ilay teo zany hoe amin'ny verina kely ary niantso feo mahery izy ka nanao hoe rava Babilôna lehibe ka tonga fonenan'ny demonia sy fiheren'ny fanahy maloto rehetra. Zany io Babilôna io zany rehefa andravan'Andriamanitra dia lasa mihitsy fonenan'ny demonia sy fiheren'ny fanahy maloto. Ka raha ao amin'io Babilôna io ianao dia efa zany ny ao amin'ny fiainana amin'io Babilôna izay mahatonga an'ilay ten'Andriamanitra hoe mivoa tao, miala tao izay efa veriny kely eo zany 4. Fa toizantsika ary akaiky akany ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina na ny vorona izay verina fa tsara misiotsika sy misy tsara loko ary kay misy vorona maloto koa izay akany ny fantatsika tsara fa ny vorona amin'ny alina sy ny vorona ratsy. Misy vorona ratsy ihany koa araka ilay tentsika teo hoe rehefa ratsy dia ratsy, rehefa tsara dia tsara na ny olombelona ary mahita an'izany ary Andriamanitra dia mahita mihoatra antsika noho izany faratsiany izany. Fa tamin'ny divine fahatezerana noho ny fijangajangany no nahalavon'ny firenena rehetra ary ny mpanjakan'ny tany nijangajanga taminy. Any amin'ny Apokalipsy ihany moa zany tsy ovakitsika eto fa io ilay Babilôna io dia lasa ohatran'ny hoe vehivavy mihitsy mpijangajanga, dikan'izay hoe tena hoe mpivarotena, olona mpijangajanga mivarotena ary ny mpanjaka rehetra, ny olona mpitantana, ny olona mpitondra, ny olona verina fa manana fahefana zany dia nijangajanga taminy hozy izy ny ten'Andriamanitra eto ary ny mpandrato amin'ny tany tonga mpanankarena noho ny afatatry ny tiavan'io zava-mahafinaritra ny tena. Zany zavatra mahafinaritra ny tena eto zany ilay fijangajangany io. Eto zany dia efa miteny sady hoe miala teo, inona ny tokony halantsika moa zany dia ny fahotana. Efa mazava amintsika sady angambany azo tenenina hoe ny fahotana, raha ao anatin'ny fahotana ianao dia mivoa tao. Fa fijangajangany ao an-tren'Andriamanitra zany ny fahotana zany mifandraisahana foana hoe fanompo-tsampy ny filan'ny nofo rehetra, ny alabadin'olona, ny fijangajangana ara-nofo, ny amin'ny fijangajangana amin'ny fanompo-tsampy, amin'ny lainga, amin'ny fitaka. Misy ten'Andriamanitra efa nizaraina ny amin'ny hoe ao amin'ny Malagasy, ao amin'ny Isaia toko 1 tao tena manambara mihitsy hoe tena misy ny olona dia tena tsy menatra an'Andriamanitra intsony, tsy matahotra an'Andriamanitra intsony amin'ny fanambakana ny namana, fanambakana ny mpiara-monina ka tokony hivoaka tao ao anatin'ny fijangajangana. Ho hitantsika moa zany vakitsika ny ao amin'ny Genesis toko 7:10 eo avy eo ahafantarantsika hoe ny olona matetika dia tsy te hiala tao fa ohatran'ny hoe mahafinaritra araka ilay teny teto hoe zava-mahafinaritra ny tena,
le fijangajangana io zany fantatry ny lehilahy tsara zany ny lehilahy na ny vehivavy moa zany mijangajanga koa amin'ny fivarotantena dia zavatra mahafinaritra ny tena, zavatra hitanao mahafinaritra ny tena ary zany no ankalazaina amin'izao fotoana izao ny zavatra mahafinaritra ny tena, ny fiarahana amin'ny lahy sy ny lahy, ny vavy sy ny vavy, fiarahana amin'ny matory amin'ny olona maro, zany no ankalazaina dia atao émission mihitsy amin'ny télé na amin'ny fijerena amin'ny télé ary ianao mila miala tao raha fantatrao fa zavatra fijangajangana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia miala atao ianao fa tsy sitrapon'Andriamanitra zany fijangajangana zany ary izay le Babilôna mila misafidy zany tsika izay le hoe misafidy androany misafidy ianao androany raha maheno izao teny izao na hijanona ao Babilôna ianao hijanona amin'ny fomba ratsy na hiala tao fantatsika inona ny vokatry ny fijanonanao voakitsika zany ao amin'ny Genesis 9:20 avy eo. Andiny faefatra moa zany mamaramparanatsika kely an'ity Apokalipsy 9:20 ty ny andiny fahenina hoe faefatra hoe ary nareo feo iray koa avy any an-danitra ao nanao hoe miala aminy anareo ry oloko mba tsy ombonanareo ho taminy. Zany mihitsy ny ten'Andriamanitra tonga amintsika androany miala aminy areo ry oloko raha olon'Andriamanitra ianao raha n'olo tena amin'ny tompo ka mbola mivariana amin'ny fiainan'izao tontolo izao dia tenin'ny tompo zany miala aminy anareo izy mba tsy ombonanareo ho taminy ary mba tsy hisy ahazo anareo ny loza manjo azy. Isy loza anjo an'ireo olona tsy maniratsiran'Andriamanitra ireo fa miala tao ianao amin'ny salamo voalohany dia zany mihitsy nosoratan'ny mpanao salamo hoe aza miray aza miara mitoetra koa raha ozy izy amin'ny mpaniratsira. Ny tenin'ny olona teo aloha ny ray aman-dreniny zany tena ny teny mihitsy raha tianao fantatra ozy izy ny toetran'ilay olona na ny zavatra ataony dia jereo ny namany na ahoana ataon'ny olona io na miendry be izy na milamina be izy na hitanao hoe tena na olona mikorotana koa izy fa jereo ny namany. Raha fantatrao ny namany dia fantatrao ny zavatra ataony tsy miafina zany. Mila miala tao ianao raha te hoe andeha amin'ny fahamasinana zay moa zany nitoriana foana hoe miaina amin'ny fahamasinana amin'ny fahamarinana mila miala amin'ny Babilôna amin'ny fahotana dia miala aminy anareo ry oloko mba tsy ombonareo ho taminy ary mba tsy hisy ahazo anareo ny loza manjo azy. Isy loza njo azy vakitsika ho zay amin'ny Genesis 9:20 mila maharitsika fa be da be ny ten'Andriamanitra vakina ahafahantsika miorina tsara ahafantatsika hoe tokony miala tao tsika. Fa ny fahotany efa mitehika tamin'ny lanitra ary Andriamanitra efa nahatsiaro ny ratsy nataony. Zay zany le hoe ratsy. Andriamanitra mahita ratsy ianao mieritreritra hoe tsara. Zao zany efa mivangary foana hoe ny tsara mety daholo ny zavatra tsara amin'izao fotoana izao fa Andriamanitra mahita ny ratsy nataony, fantatr' Andriamanitra ny ratsy ataony. Dia zay ao amin'ny ajantsika amin'ny andiny fahadimy angambany fa ho tohizantsika ny famakiana ny ten'Andriamanitra any amin'ny Genesis 9:20 ny andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo ny vakitsika anohizantsika ny famakiana ny ten'Andriamanitra aloha. Izy mbola isy fanazavana amin'ny testamenta vaovao ny amin'izany hoe miala atao ny Genesis 9:20 indray zany vakitsika manomboka amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Vavy toy izao aminaran'i Jesosy hoe ary noho ny maraina koa ny andro dia nandondona ny lota ireo anjely ka nanao hoe mianga eto ny vadinao sy ny zanakao roa vavy izay eto fandao mba haringana ianao noho ny eloky ny tanàna ary noho ny taredretra izy dia notantanan'izy roa lahy izy sy ny vadiny ary ny zanany roa vavy noho ny famindramiko ny tompo taminy dia nitondra azy nivoaka izy roa lahy ka nandao azy tany ivelan'ny tanàna. Ary rehefa nitondra azy nivoaka tany ivelany izy dia hoy ny anankiray manosira hamonjy ny ainao aza mierika ianao ka na mijanona eny amin'ny tany lemaka rehetra manosira eny an-tendrombohitra fandrao haringana ianao.
zay zany aloha novakitsika amin'ity Genesis 7:10 satria azavay kely ihany izy inona mitantaraina amin'ny Genesis 7:10 eo alohan'ny nitenenan'ny anjely. Nisy anjely zay efa namangy an'i Abrahama teo aloha ny 5:20 any apresika antsika mamaky an'izany. Dia efa avy eo ireo anjely ireo tonga namangy koa any Lota, zay zanadralahin'i Abrahama zany niaraka taminy. Dia Lota tamin'izany fantatsika tsara ny tantaran'i Abrahama sy Lota fa nifampizary izy rehefa niady ny mpanompony zany dia nifampizary hoe fidiana ianao, iza ny tianao, raha miakavia ianao dia miakavanana, raha miakavanana ianao dia miakavia ianao, izy Abrahama tamin'ny Lota. Dia zany nifidy an'ilay tany lemaka izay hitany hoe tsara ny fijery azy. Ilay tany lemaka ny fidiny misy an'ny Sodoma sy Gomora, ary tany mandroso izy io, tany lemaka zay zany ao anaty fonosana kely. Matetika ny tany lemaka rehefa jerenao zany ny zavatra tsara zay hitan'ny maso dia lemaka, mazava tsara ary mahafinaritra jeren'ny mafy, fa ny tena ao anatiny ao mila mitandrina isika. Ary zay zany tamin'ity nifidy ity Lota dia nifidy ny tany lemaka, ary ny tany lemaka nefa teo aloha teo tsy lavitra an'io dia nisy ny tanànan'ny Sodoma sy Gomora. Nefa ilay tanàna Sodoma sy Gomora eo dia tena nanohitra an'Andriamanitra mihitsy, ary ny olona tao ny lehilahy moa zany dia tena hoe matory miaraka amin'ny lehilahy. Dia tonga tao ny anjely anankiroa, niangavian'ny Lota ilay anjely hiditra tao aminy mba hatory eo aminy zany hampahery fa hoe ho reraka izy. Fa noho nitafiditra tao ilay anjely ireo mipetraka tao amin'ny Lota, dia tonga ny olona teo tanànan'ny Sodoma nitady azy, avoay tao ireo izy hatory araka aminay fa ilainay ireo. Ny lehilahy zany ozy izy raha vakitsika tsara dia hatramin'ny tanora ozy izy ka hatramin'ny antitra indrindra dia nitady. Tena hoe tena raha dinihana amin'ny saina dinihana amin'izao zany, tena araka ilay tentsika teo tena ratsy zany. Zany fitadiavana olona hoe atory zany samy lehilahy manaraka izany dia ataoko ngamba fa tsisy olona hiteny an'izany mihitsy hoe tsara zany. Fa raha ohatra ianao miteny hoe tsara zany dia mila mieritreritra ihany koa. Dia nefa nitady hevitra ihany moa zany Lota hoe azo atao an'izany ireo fa tsy tsara izao ataonareo izao. Fa tsy nanaiky ilay olona ireo zany fa tena hoe anapotika ny varavarana mihitsy, hiditra ao mihitsy. Noho ireo zany anjely ireo anjelin'Andriamanitra manana fahefana dia najambeny ireo olona saika napotika sy hisambotra azy ireo zany. Zay zany izy amin'ny teny frantsay moa zany tena manodina koa izy, manoloka na manao violina mihitsy zany hoe zay amin'izao fotoana izao matetika efa tsy na efa tratra zao ary ilay olona any amin'ny fitsarana any dia avototra, ary atao tsinitsinina zany ny ankizy, ny vehivavy na ny lehilahy ary atao an'izany dia atao tsinitsinina satria ilay olona matetika ilay olona aminazy ireo efa ao anatiny ao daholo misy ka ahodikodiny eo ny resaka. Azo tenenina mihitsy zany fa zany ny zava-marina ho teneniko antsika eto ngambany satria tamin'ity herinandro ity dia gaga fa nahita anjery tamin'ilay France 24 moa zany amin'ny enregistrement navoaka teo. Tena nampalahelo izy satria nanaitra mihitsy hoe ny 80% 80% ny pretra ozy izy ao amin'ny fiangonana katolika dia homosexuel daholo. 80% zany tena vakiny eo zany, tena izy namoaka an'izany. Dia gaga ianao hoe tena zanika hoe zany ilay fitantanana hoe inona zany ny tantanan'ilay olona, inona nampitainy amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Zay anisan'ilay miteny hoe mivoha tao ianao raha olona ohatr'izany no mitantana anao mila mivoaka tao koa ianao. Fa tsy hanaraka an'ilay olona fa zay foana nataonay, zay ny ray aman-dreninay fa teo mamindra fo Andriamanitra fa ianao dia sahan'ny fanahin'Andriamanitra koa zay koa tsy voatentsika teo, misy ny fanahy tsara dia misy ny fanahy ratsy. Fa raha ny fanahy ratsin'ilay olona no entin'ny vavahana aminao foana dia zagaga raha voaraina koa ny fanahy. Resaka raha fanahy io mila mitandrina tsara tsika amin'izany hoe fanarahana ny tompo zany, mivoha tao izy. Dia zay ilay fanazavana hoe
nitady hevitra ihany ny lota mba hoe anakana an'ireo olo ireo fa tsy nety ireo fa izy no niteren'ilay anjely hoe ndao nareo no mivoaka. Lota moa zany niaraka tamin'ny zanany 4 vavy, dia ny 2 efa manana vinato, dia niteny tamin'ny vinatony ihany izy. Teny tamin'ny vinatony ihany izy hoe andao hiaraka aminay koa izy. Vakivy ihany angely izy eo amin'ny 440 eo. Dia nivoaka lota ary niteny tamin'ny vinatony izay efa hanambady ny zanany vavy ka nanao hoe mianga miala amin'ity tanàna ity fa horavahan'ny tompo ity tanàna ity. Fa nataony vinatony ho tahaka ny mpanao vazivazy izy. Hitantsika amin'izany ilay vinato ireo zany mba fa manara-diany miaraka amin'ny lota nanambady ny zanany vavy ihany tsy manao mifanao an'ilay olo ao tanàna. Fa rehefa niteny ny lota hoe mivoa tao miala teo dia nataony any misy ten'Andriamanitra eo amin'ny vakintsika amin'ny farany any amin'ny Efesianina 5:5 eo 4:20 hoe aza manao adaladala ny veny foy adaladala fa nataony vinatony tahaka ny mpanao vazivazy izy. Miteny zany ohatran'izao tenin'Andriamanitra tonga amintsika izao dia misy olona miteny hoe manao vazivazy hoe misy mime fotsiny hoe inona indray ary zany tantarain'ny rahalahy zany. Fa nahoana indray mitenenina zany. Misy olona moa zany dia vonona mihitsy manao mitondra pankarta na milahatra mihitsy tsy ekenay izao tsy ekenay izao amin'ny resaka asa fanomponan'Andriamanitra. Fa mila fatarinao miala tao ianao raha tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa fantatrao ny marina hoe inona marina ny marina araka ny sitrapon'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra ato mila miala tao dia miova. Fa tsy hoe mitarika ny olona dia ndao tsika hikomy fa horavan'Andriamanitra ilay tanàna ozy izy. Zany ny teny eto horavan'Andriamanitra fa aza isany tahaka an'ilay vinatony lota ho vazivazy. Dia toizako ilay satria ilay vinatony anankiroa zany mivazivazy nidiky zany ireo fa tsy nivoaka niaraka taminy rehefa tonga ny fandravana. Fa noho ny maraina andro koa ozy izy 5:20 dia nandondona ny lota ireo anjely ka nanao hoe mianga eto ny vadinao sy ny zanakao ho vavy eto izay eto. Ilay zanany vavy izay mbola tsy manambady zany mbola tsy nanana fofombady izay nivoaka niaraka taminy. Fa andao mba aringana ianao no nieliky ny tanàna. Izay misy ilay zany mivoataonao aringana. Isy fandringana nataon'Andriamanitra raha mbola ao ianao mifaly amin'ny fahotanao ianao zany androany ako miditra kely dia androany mivoaka kely any amin'ny apokalipsy ihany koa misy miteny an'izany na ianao mafana na ianao mangatsiaka fa raha matimaty ianao dia alohan'ny vavaka ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ka izay mila mivoaka tao ianao ary mila mandroso manatona amin'ny tompo ahafahan'Andriamanitra zany amin'ny fahotana. Fa vakintsika tao amin'ny apokalipsy izy tao fa ilay Babilôna misy ny ota sy ny fahotana rehetra izay verin'ny olona fa tsara ilay tany lemaka hitan'ny lota dia neverin'ny fa tsara dia ilay olona ireo rehefa ao anatiny. Izay koa zany azo atao tenenina koa rehefa manana ny fahafenona ny olona rehefa manana ny fahatsarana dia mieritreritra tsy tsony Andriamanitra dia manao izay tiany. Fa ianao raha tena zanak'Andriamanitra manolo tenan'Andriamanitra dia mila miala tao tsy mifangaroaro. Tsy tsara mihitsy ny mifangaroaro amin'ny fahotana. Fa arakaraky ny janonanao dia ho tonga ny tompo handrava. Mbola isy ten'Andriamanitra hanambarantsika an'izany daholo rehefa avy eo fa ho tonga ny tompo handrava zany faharetanao zany tsy fitombonana zany tsy mitombona fa vezivezy eo. Ka izay irosontsika amin'ny vakiteny manaraka ahafantarantsika inona ary moa zany ny tenin'i Jesosy koa amin'ny resaka hoe mila mivoaka teo. Dia vakintsika zany any amin'ny Jaona 5 manomboka ny 5 voalohany izay aloha zany vakintsika voalohany. Jaona 5 vakintsika tsara ilay izy amin'izay mazava amintsika hoe inona no tantara mba tsy hiverena an'ilay tantara tsonsa fa ilay fivoahana tao izay no tena tokony fantatsika. Aminaran'i Jesosy hoe ny fanasitrahana tao amin'ny farihy rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravoan'i Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihy any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ny ondry izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda
misy fialofana 5 taono ny andriny mararomaro, ny jamba, ny mandinga, ny maty ila. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary vala amby 30 taona. Raha nahita azy mandry Jesosy ka nalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy, teo sitrana va ianao? Ilay marary namaly azy hoe, tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona androboka ay eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosika eo alohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana ento ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana ny rahalehilahy ka nitondra ny fandriany dia lasa nandeha makikany ary sabata ny andro izay andro izay. Izay ilay izy ny ten'Andriamanitra eto hoe miala teo. Jesosy mihitsy ny teny, fantany tsara mihitsy hoe narary vala amby 30 taona ilay olona ity. Dia ny tenin'i Jesosy, inona ny tenin'i Jesosy rehefa tonga izy? Fantatsika tsara fa hoe Jesosy manasitrana mahay zavatra rehetrarehetra, fa raha tena azontsika mihitsy hoe inona ny tena tian'ny tompo tenenina teto. Izy tsy nieno an'ilay fanazavana nataon'ilay rahalahy narary 30 taona hoe izao ny fanao eto amin'ity rano ity, misy zavatra miseho ohatran'izao, fa hoy izy, hoy Jesosy taminy, mitsangana ento ny fandrianao ka mandehana. Dikan'izany miala teo ianao, aza mijanona eo intsony. Izay zany tenin'i Jesosy mihitsy. Mety gaga isika androany fa izay no dikan'ilay teny koa amin'ny fiteny. Matetika moa zany mitsangana dia lasa hoe manao fagagana ny tompo na mpitsangana, ary mamparisika ny mpanompon'Andriamanitra hoe anao ohatran'i Jesosy, mitsangana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehefa hoe ampitsangana amin'ny anaran'i Jesosy, fa Jesosy mampitsangana anao, manafaka anao koa. Raha tena vonona ianao hiala amin'ny fahotanao, hiala. Eto zany tsy niteny mihitsy izy hoe misy fanazavana moa zany amin'ny tsy ovakiko ngamany, fa iverena kely eo avy eo fa ny any amin'ilay Marka 2:2, 9:7 hatramin'ny 12 sy ny amin'ny Luka 2:5 izy manazava an'izay. Ny amin'ilay hoe le lehilahy marary ny paralysisa dia nentin'ny havany teo amin'ny voan'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'ilay lehilahy hoe voavela ny helikao. Dia tezitra ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna teo ka teny Jesosy, inona ary ny mety atao, inona ny tsara anareo? Miteny hoe voavela ny helikao sa manao hoe mitsangana betao ny fandrianao ka mandehana. Dia niteny Jesosy moa avy eo hoe mba ho fantatrareo manana fahefana amin'izany ny olona, dia niteny mihitsy hoe betao ny fandrianao dia mandehana. Dikan'izany tsy mijanona teo intsony, tsy mijanona amin'ilay aretinao ianao, tsy mijanona amin'ilay toerana teo intsony. Misy ny olona ohatran'izay efa nisitran'ny tompo, efa nanaraka an'i Jesosy hoe mahafantatra izany hoe misy Jesosy Kristy, misy zany famonjena ataon'i Jesosy zany, fa mbola mijanona ao anatin'ilay fahotana ihany. Satria ity fiaraha-mivavaka ity, misy anay ity manahirana amin'ny alatato, manahirana ilay mpitantana. Nefa ny zavatra ataon'ilay mpitantana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Misy izao dia misy olona mpitantana ny fiangonana, mpitantana ny fivavahana, dia mijangajanga manao izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia ilay olona manaraka ao ihany satria io no mpitarika eoko. Fa mivoatao ozy izy ny tenin'Andriamanitra, fa ho ravahany io. Tika zany mieritreritra mety efa tsy ao intsony ny fanahy masina, fa ianao mieritreritra foana mbola eo ihany ireo, fa mivoatao tsika. Tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra intsony eo, raha jereo tsara ny fiainan'ilay olona hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra ve ilay mpitantanao. Inona no ambarany eo, milaza ny fahamasinana ve izy sa safosafoana fotsiny ilay olona efa mangalatra daholo, ilay olona efa mijangajanga daholo, ilay olona efa manao tsinotsinona ny fiarahamonina, dia safosafoana satria dekona ireo no mandony ny adity sy ny andraikitra eo, ireo no manao ny asa, dia aza tenenina ireo. Tsy mahazo tenenina ireo fa manahirana, fa aleo ireo miaraka amintsika eo ihany. Fa izay mihitsy ilay tenin'ny tompo hoe betao ny fandrianao ozy izy dia mandehana, ary efa voavela ny helikao. Dikan'izay efa nandray an'ny tompo ianao, naka izay ny tena tiana tenena eto hoe tsy ny hoe tsy ara-vavaka intsony, hoe tsy misy intsony ny fiaraha-mivavaka, dia ilay ianao zany samy manao izay tiana atao. Tenin'ny tompo hoe midiro amin'ny efitranona mangina dia mivavao ianao. Tsara ny fiaraha-mivavaka, fa mila fantarinao hoe iza ilay olona miara-mivavaka aminao tao. Fantatsika tsara fa rehefa nitady an'Andriamanitra ny mpianatr' Jesosy rehefa hoe tamin'ny andron'ny Pentekosta, tena nitady an'Andriamanitra izy, nanolo tena sy ny mivavaka ireo, dia tonga ny fanahy masina.
amin'izao fotoan'izao na ny resaka fanahymasina ary eo amin'ny fiaraha-mivavaka eo amin'ny fiangonana dia tsy azo atao mihitsy satria tsy fanao intsony zany. Inona indray ty resaka fanahy ty, fanahy hafa mihitsy nentinareo ty aminay, ny anay zao ny fanaonay teo resaka sosial, resaka fiarahamonina, resaka fampandrosoana. Fa ny tenin'ny tompo amintsika dia tena hoe tena fitadiavana ka tsy ao ny fanjakako sy ny fahamarinako. Fanjakan'Andriamanitra dia any an-danitra, dia ny fahamarinan'Andriamanitra dia teny izay lazainy eto. Misy fahamarinana be dia be azavainy eto raha zay le hoe ahodin'ny olona ny fahamarinana amin'izao fotoan'izao dia takotakonana sy afenina mba hitazomana ny olona na hakana hoe isan'ny olona fotsiny. Fa mila mivoaka ataontsika zany raha tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Avery kely ihany le tenin'ny tompo teto hoe hoy Jesosy tamin'ny 9:9 amin'ny Jaona 5, mitsangana eto ny fandrianao dia mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrany raha lehilahy ozy izy dia nitondra ny fandriana dia lasa nandeha. Rehefa sitrana ianao, rehefa afaka ianao amin'ny Jesosy Kristy, aza mijanona amin'ny izao tontolo izao tsony. Izao tontolo izao araka ny hazavainy tao amin'ny Apokalipsisy teo dia ny ota rehetra, le fijangajangana, ny loto, feno loto ao. Aza mijanona ao ianao fa ho voasaringitra ao ianao dia enjera foana. Ka zay zany no tenin'ny tompo hoe mivoatao raha hitanao fa tsy sitrapon'Andriamanitra, aza milalao ao akory, aza mijanona ao fa mivoatao abetao ny fandrianao. Dikan'izany eto izay fanananao. Misy ny olona moa zany dia mitaky ny fananana. Ampetrao ny fanananao fa zay no nanasitrana anao, zay no nahitanao an Jesosy Kristy dia aloavo ny fanananao. Fa eto dia teneny mihitsy fa betao ny fandrianao dia mandehana. Na dia misy anjely mihetsika ihany areo indraindray. Indray amin'ilay toerana iny misy fahagagana ihany koa, misy fahagagana miseho amin'ilay fiarahamonina, amin'ilay fiaraha-mivavaka. Fa indraindray ozy izy. Fa ny Jesosy tena rehefa tonga izy dia manafaka anao tanteraka. Raha ny zanaka manafaka anareo ozy izy dia ho afaka tokoa nareo. Ka mila mivoaka ataontsika fa aza milalao ohatran'ny nataon'ilay vinantony lota teo hoe mivazivazy le ray aman-dreny fa zay hijanona eto ihany fa raha vakitsika ny taoriana teo dia fandravan'Andriamanitra tamin'ny afo le Sodoma sy Gomora. Dia raha vatao izy na mibadin'ny lota izay nalahelo ny zanany, ny vesana nalahelo ny toerana ny alany, nyefika dia lasa vaingatsira ozy izy. Ka zay mila mitandrina tsika fa misy fanapitehana ataon'Andriamanitra raha mbola mijanona ianao ao anatin'ny fahotana sy ny fahagalana. Amara-parana antsika azy mba tsy ho lava ny fotoana dia ny Mateo 7:10 no vakiko fotsiny alohan'ny hamakitsika ny Efesianina 5:5 14 ka hatramin'ny 20. Mateo 7:10 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe arindro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia ho kapaina ka tsy hipiana anaty afo. Mampatahotra izany tenin'ny tompo zany. Efa mipetraka ao amin'ny fototra ny famaky ozy izy, anapakatapaka izay zavatra izay hazo tsy mamoa voa tsara. Izay no resantsika teo, misy tsara voa tsara dia misy koa ny voa ratsy. Raha sendra me ao ihany ianao zany hazo ihany ianao, misy voa ihany eo aminao fa voa ratsy dia ho tapahana ianao. Izay tsy mamoa voa tsara, ny voa tsara ihany. Ny voa tsara dia ny fanananao an'i Jesosy Kristy, fiainanao amin'ny fanahy masina, amin'ny fahamasinana, fandehananao amin'ny fahamarinana, zany natao hoe voa tsara. Tsy ny voa tsara tompoko hoe tena tafita izy dia nahazo harena be, fa ny voa tsara amin'Andriamanitra dia ny fahamasinana, ny fitondran-tena mendrika araka an'Andriamanitra. Zay ny voa tsara fa tsy hoe nahazo valim-bavaka satria tafavoaka amin'ny fiainana. Ny voa tsara amin'Andriamanitra dia izay mihitsy, ny fahamasinanao sy ny fahatsaranao, fahamarinanao anatrehan'Andriamanitra. Ka zay zany le ten'Andriamanitra eo amin'ny Mateo hoe arindro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia ho kapaina ka tsy hipiana anaty afo. Ingany antsika mba tsy ho atsipana anaty afo. Amin'ny Apokalipsisy 2:12 milaza an'izany mihitsy fa ny rehetrarehetra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia atsipy any amin'ny farihy afo. Ka dia ho vakitsika ny Efesianina 5:5
anazavantsika izay teny izay alohan'ny amaranantsika azy. Misy teny tsara fanazavana foana moa zany fa somary fehezina ihany izy mba tsy sanatria tsy mamona aminaina ny ten'Andriamanitra fa aingana ny azahoantsika aingana zany ny tenin'Andriamanitra sy fampaherezantsika foy. Izay moa zany tena antony hoe fampaherezana foy. Aminaran'i Jesosy manomboka ny 5:7 zany ny Efesiana 5:5, koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampazava anao Kristy. Mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampazava anao Kristy. Na ianao zany matory na ianao mifo. Dia rehefa midikan'izay mitsangana, mifoaza, mitsangana ary averiny eto ihany hoe mitsangana beton no fandrinao dia miala tao ianao, mitsangana ozy izy mantsany lota dia miala teo amin'ny toerana io no fa ho ravana io. Mila mandeha tsika, mila mitsangana fa tsy miandry dia mivariana sy milalao miaraka amin'ny fahotanao. 5:10 koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Mila mitandrina tsika, na ianao mandeha amin'ny adala, io le resantsika teo, tsy mifangaro mihitsy ireo. Na ianao mitondra tena ohatran'ny adala na mitondra tena ohatran'ny endry. Na ianao zany any amin'ny fahadalana na amin'ny endry fa tsy misy leo atenatenany. 9:40 kararoty ny andro azo anaovan-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Verina foana io teny io, ratsy izao andro izao, ratsy izao fiainana izao. Afangaron'ny olona daholo ny tsara. Ratsy izao nefa ny olona miteny tsara ny anay tsara ny fiainanay, tsara ny fanaonay, fa mila fantatsika raha kristianina tsika te hanaradian'ny tompo ary rehefa manaradiany koa dia miala amin'izao tontolo izao fa ratsy izao fiainana izao izy. Ary noho izany dia aza manao adaladala. Eto mihitsy ny tenin'ny tompo, aza manao adaladala intsony. Ny adaladala zany ohatran'ilay volanton'ny lota tary hoe adaladala, satria mifangaro ao, miainao anatin'ny fahalatonao ihany verina mety tsara ihany koa izy satria mahafinaritra miaraka monina amin'ny rehetra ao fa ho ravan'Andriamanitra io. Aza manao adaladala izy fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny tompo. Ambarantsika ny sitrapon'ny tompo ankehitriny enoa ny vidéo sy fanazavana maro ny amin'izany hoe fahamasina sy fahamarinana izany dia ho hitantsika fa hiala amin'izany ianao ary afahan'i Jesosy. Ary aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po. Fandresahany teo moa zany amin'ilay apokalipsy teo le hoe misotro divay dia lasa manara-po dia ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny fivarotantena. Dia izany mahafaly ny olona amin'ny fahafinaretan'ny tena ozy izy. Fa mila mitandrina tsika miala tao. Fa amin'izany dia misy ny fanaranam-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenona ny fanahy. Zay zany izy hoe mila ho fenona ny fanahy masina tsika. Io fanahy masina io izay no angatahana amin'ny tompo isan'andro. Na ianao manana fanahy masin'Andriamanitra na ny fanahy ratsy ny devoly ny satana ny ao aminao, fa mangataha ianao raha tsy vitanao zay dia mitadiava mpanompon'Andriamanitra manafaka anao amin'izany. Tsy mpanompon'Andriamanitra miainao anatin'ny fahotana ihany koa satria na ny tenany ary tsy afany. Za zany eto dia miala tsiny fa miteny an'izay satria hatramin'izay roa taona sy tapany teo zay moa zany 3 taona teo ny tena namoazan'ny tompo, nefa nahafantatra ny tompo ianao zay hatramin'izay fa amin'izao dia mbola sy ny famarinana apetrany foana hoe reto mbola famarinana tokony ialana. Ny famarinana efa nambara teto ny anarana Jehova dia tsy anaran'Andriamanitra. Tandremo ny mankalaza ny krismasy ny Noely fa tsy ny tenenin'i Jesosy zany. Jesosy ny teny fa izao no ataonareo fahatsiarovana dia ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Inona no ataon'ny olona amin'izany fankalazana zany? Be da be ny fiainana ety amin'izao tontolo izao izay verin'ny kristianina koa dia ankalazaina any am-piangonana any, manao carnaval koa dia manao déguisement. Zany dia tena amin'izao tontolo izao zany ianao miditra amin'izany dia mampiditra ny fanahin'ny satana ianao, fanahin'ny Jezebela, fanahin'ny Babilôna ao amin'ny fiangonanao. Raha fiangonana ianao fiaraha-mivavaka mbola manao an'izany dia mila mitandrina, fataro ny fahamarinana, fataro ny tenan'Andriamanitra fa tsy ho tafavoaka zany. Na ny fanafahana ny olona ary
satria hoe zay fanaon'ny olona zay fanaon'izao tontolo zao miavao zao izy izy avoakany ety zay araka amin'ny tenin'Andriamanitra ararao tozy izy ny andro azo mpanaovany tsoa fa ratsy zao fiainany zao. Mila miavao amin'ny fanavaozana saina. Fanavavao, saina vavao no men'ny tompo anao dia mila tazomina zay mila vavao ianao amin'Andriamanitra. Fa lasa ny zavatra taloha izy dia vavao zany ny olona rehetra miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ka dia mampirisika antsika, mampahery antsika hitondra tena tsara amin'Andriamanitra handray ilay fanahy masina hijoro hatramin'ny farany mba tsy ho ahelingelin'ny rivotra fa tena hijoro tsika ary mivoaka miala tao amin'ny fahotana. Raha ao anatin'ny fahotana ianao dia androany ianao manapa-kevitra hiala tao mivavaha amin'Andriamanitra fa ho ahafahany ianao dia mangatahany raha Jesosy anadio anao, mangatahany fanahy masina araka ny teny eto fa aoka ho fenona ny fanahy, angatao ny fanahy masina ho amenanao. Fa raha tsy ao intsony ny fanahy masina dia fanahy ratsy ny eo, ary fanahy masina io rehefa miala tsy miorakoraka io fa mitsaitsaika hozy izy ilay mpanompon'Andriamanitra zay tsy hitanao ny ialany tao. Ianao no mety mbola miorakoraka be fa izy efa tsy ao intsony ka zay mila dia misaotra ny tompontsika fa ny tompo dia miteny tsy hiverina foana aminy anie ny teny fa hiasa amintsika tsirairay avy hanjaka amintsika dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery any tompo raha sitrapony tompo dia miona indray tsika amin'ny fotoana manaraka ifampahirizantsika fa faranantsika izao fotoana izao mivavaka tsika tompoko. Eny ry Andriamanitra ry Jesosy Kristy tompo, misaotra anao zay satria miasa ianao, misaotra anao satria miteny ianao dia ianao no ambara ny teninao dia tsy hiverina foana aminao fa tena hiroborobo avy zato eny ozy ianao ka dia miasa hanonto ny fo sy ny fanahin'ny olona, ny vatana sy ny sainy tsirairay avy ho afaka amin'ny fanandevozan'ny Satana, ny fanandevozan'izao fiainana izao, ny fahalemena sy ny fahalotoana rehetra izay efa didina sy rohana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sady tsy hanaketsy hanapahefana amin'ny tenany tsirairay avy fa ianao nanjaka, fa ianao masina no ameno andranao soa Jesosy andrakotra. Dia tehirizo izay amin'ny anaranao, tehirizo ambany elatrao fa ianao ny tompona sy mpanjakanay dia voninahitra ho anao irery ihany. Misaotra Jesosy manadio, misaotra andranao manavao, misaotra ny fanahinao masina mameno ana isan'andro dia raina mandrakizay ny anaranao tompo. Halleluia. Misaotra Jesosy. Amen.